Miraba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Matthieu 4:9. Matthieu 4:9. Hosingantsika amin'izany Matthieu 4:9 zany a, ny andininy fa 7:20. Raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, Matthieu 4:9, 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia nanantona an' Jesosy izy ka nanao hoe: finaritra raby, dia nanoroka azy. Finaritra raby, dia nanoroka azy. Finaritra raby, dia nanoroka azy. Ty toriteny androany marainy ty ry havana dia miompana amin'ny vavahadin'ny lanitra, resaka vavahadin'ny lanitra, resaka vavahadin'ny lanitra. Ary azo azavaina tahak'izao: aiza hoaiza ny vavahadin'ny lanitra ianao, aiza hoaiza ny vavahadin'ny lanitra ianao. Ary mbola azavaina ihany ty re hoe resaka vavahadin'ny lanitra ty, dia hoe efa niditra, efa nandika zany varavaran'ny lanitra izany ve ianao. Zay le fanontaniana ry havana. Mazava be fa toriteny verina zao, fa mazava be koa fa mahatonga verina ohatran'izao io perikopy io a, mbola maro no tsy niditra ry havana, tsy nandiany zany varavaran'ny lanitra. Aiza hoaiza varavaran'ny lanitra ianao. Tantaran'olona vitsy, ohatry ny olona vitsy ry havana eto amin'ity perikopatia no ndeha alaintsika hoe hanampy antsika andiny tena zany. Ny ohatra voalohany dia ny ohatry Jodasy, ohatry Jodasy. Ny ohatry Jodasy dia zao: olona nafantatra ny varavaran'ny lanitra fa tsy niditra tao ry havana. Olona nafantatra ny varavaran'ny lanitra fa tsy niditra tao. Izy arak'ile perikopa naingana teo hoe finaritra raby, dia nanoroka azy. Napetreritra ry havana ny tenina mpitoriteny anankiray: Jodasy manoroka an Jesosy. Jesosy any amin'ny Jaona 10 milaza hoe za no vavahady. Dia ozy izy le mpitoriteny, Jodasy manoroka an Jesosy io ozy izy, manoroka vavahadin'ny lanitra. Jodasy nanoroka ny vavahadin'ny lanitra fa tsy mba niditra zany vavahadin'ny lanitra zany. Sao dia ianao zany mpanoroka vavahadin'ny lanitra zany, fa tsy mbola niditra zany vavahadin'ny lanitra zany. Nanoroka izy. Le voambolana Grika eto a, dia tsy nanoroka fotsiny izy, fa nanoroka fatratra an Jesosy izy. Le oroka mariky ny fifampiaraban'ny Jiosy mpifankatia. Ditanareo rehefa mamarana SMS ny olona sasany dia manao hoe bisou zay.
fa neny jodasy eto a tsy manao bizo izy fa manao bizo be izy miaraban' jesosy manao bizo be izy amadika azy io zay le hoe nanoroka fatratra ny vavahadiny lanitra tsy niditra ny vavahadiny lanitra izy engane ka raha misy an'izany an'io dia hiditra ny vavahadiny lanitra izy fa sanatry n'izany raha tsy hiditra ianao an'io tsy garanti mihitsy hoe alohan'ny farafofona ianao mba hiditra n'izany vavahadiny lanitra zany ianao ry havanao dia inona moa ty jodasy ty ry havana tena hoe akrikan'i Jesosy nge izy hoy izy le mpitory-teny anankiray zay hoe tsy tao anatin'le top 120 le hoe 120 akaiky indrindra tsy tao anatin'le top 70 izy fa tao anatin'le top 12 le 12 akaiky indrindra any Jesosy nanoroka fa tsy neditra zany araka ny tory-teny re tena afa teny Antsahamanitra tamin'ny lahady teo nanohina ny antso izy nandre ny antso ho mpianatra izy fa tsy mankatohan'le mpiantso izy sao dia misy tsy mankatohan'le mpiantso ato mba manoroka ny vavahadiny lanitra ihany fa tsy mbola niditra mihitsy ary dia mahafantatra an'le fomba izy mahafantatra an'le fomba izy fomba ny jiosy mifanoroka fantatra fa azo antoka ozy izy le mpitory-tena anankiray fa hainy tsara miresaka amin' Jesosy fantatra tsara ny tenitiany Jesosy ho re hainy tsara ny fomba firesaka amin' Jesosy fa naninona aizanao afantaranao hoe akoatran'le hoe namadika izy ka tsy niditra ny varavarany lanitra ahoana ny tena afantarana hoe tsy mba niditra ny varavarany lanitra le ranamanty io amin'le perikope iangany io ozy izy hoe finaritra raby dia nanoroka azy izy tsy mba tao ambavany jodasy zany antso an' Jesosy ho tompoa izany fa raby mpampianatra ohatra ny mpino marobe lina mianatra mavita an'izao dia mianatra an'izao dia mamaky boky an'izao dia mianatra mandray an' Jesosy ho raby tsy mandray azy ho tompoka ankatoavina tsy hidirana any an-danitra io tsy fankatoavanao ny tompo io ry havanao ninona fahaizanao fa dia hanoroka azy fantatra ianao anana fomba mpivavahana tsara ianao hainao tsara manao zao any am-piangonana fa mbola tsy nandika ny faravarany lanitra ianao mieritreretaranao manomboka an'io ry havanao ianao mba efa zatra manomboka manao SMS manomboka izao hoe finaritra le finaritra tao ambavany Jesosy ve iny sa le finaritra ao ambavany jodasy mba nanoroka fatratra zany fahavahadiny lanitra zany nefa tsy nandika an'izany atao am-piangonana amin'izao maraina izao nefa mbola tsy nandika ny fahavahadiny lanitra lazaina hoe maty teo ampitoriana teny lazaina hoe maty teo am-perinasa nefa maty tany ivelan'ny fahavahadiny lanitra maty antoka ianao ry havana maty antoka ianao zay ny ohatra voalohany ry havana ary ianao malala an'izany ianao malala an'izany aizany fahavahadiny lanitra ianao ny ohatra faharoa ry havana ny ohatra faharoa dia Petera eo amin'ny andininy fa 1:10 sy ny faharoa amby 10 1:10 sy faharoa amby 10 dia raha antsika mamaky ny anaran'i Jesosy zany ary indro ny anankiray tamin'izay nomba an' Jesosy nanintsitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary naafaka ny sofiny fa hoy Jesosy taminy ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao fa zay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra dia akambantsika io ry havana amin'ny filazantsara ny Jaona toko fa 7 Jaona toko fa 7 misy fanazavana fanampiny omeny Jaona ry havana par rapport amin'ny Matthieu Jaona 7 amin'ny anaran'i Jesosy ary Simona Petera nanana sabatra dia nanatsoaka azy ka nikapa ny mpanompo misorona be
ary naafaka ny sofiny akavanana ary malikoa no anaran'ilay mpanompo. Eto zany a dia ampinjona le anarana tsisy a eo amin'ny Matthieu toko faina amby roapolo hoe le mpianatra bedesiny Jesao io a dia Petera. Petera indray ry havana, Petera indray a dia hoe efa niditra ny vavahadiny lanitra fa nisy a hevidiso a nahitsy ny tompo a ao aminy. Dia inona le hevidiso? Ianao zay hoe efa niditra ny vavahadiny lanitra, aoka ny fiainanao ho arak'izany. Inona zany hoe fiainana arak'izany a? Dia hoe ajanony ny sabatra ara-nofo, fa mahaiza mampiasa ny sabatry ny tenin'Andriamanitra. Okizay ny sabatra ara-nofo a fa ampiasao a ny sabatry ny tenin'Andriamanitra. Tonga Jodasy dia misy olona miarobe miaraka aminy eo, vahoaka marobe tondra langilangy, eo koa moa le miaramila. Dia noho ny fitiavana any Jesao ry havana, noho ny fitiavana any Jesao dia hoe arovany Jesao zany. Dia nisan'ity Maliko ty zany, io a mpiasan'ny mpisorona be mamita iraka, tonga teo aminy teo dia namoahany Petera sabatra, dia hoe saika dia hoe ho kapainy mihitsy zany. Dia bediny Jesao Petera hoe aprimoany iny sabatra iny ozy izy, aprimoany iny sabatra iny. Le hevi-dehibe ry havana dia hoe azo atao ve sa tsy azo atao mampiasa sabatra? Tsy hiditra amin'izay tsika. Fa le hoe Petera tsy nahatakatra ny planin'Andriamanitra dia nampiasa n'iny sabatra ara-nofo iny. Fa tena le planin'Andriamanitra nge dia tanteraka tamin'ny andron'ny Pentekosta, tamin'ny toriteny Petera ry havana, tamin'ny toriteny Petera. Jerentsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa. Ny andiny fa 7:30. Petera ny fen'ny fanamasina dia nitoriteny. Dia izao ny fitantarana soratra masina eo amin'ny andiny fa 7:30. Ndeha raha antsika mamaky, raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy, inona no ataonay? Io le sabatra roa lela ry havanao, asain'Andriamanitra ampiasaitsika. Ijoroana hoe tena mpianatry Kristy tsika eo anatrehan'ny fahavalo. Io ihany no tena sabatra afaka manindrona ampony ny fahavalo sy rehetra tsy mino. Fantatrao ve zany? Ary ny tenenin'ny Jesao Petera ajanony ihany iny. Fa raha mbola hoe sabatra ara-nofo no ateheranao, tsy hanome valeur zany sabatra sabatry ny fanahy zany ianao, tsy hanome valeur ny sabatry ny fanahy. Ary misy olona manana sabatra ara-nofo be dehibe ry havana, anka manao tsinitsiny io sabatry ny tenin'Andriamanitra io. Vakina ny tenin'Andriamanitra, ianarana ny tenin'Andriamanitra, vakina ety mipilipitra ny tenin'Andriamanitra, tsy ankatoavana le tenin'Andriamanitra. Ary efa tsy ankatoavana le tenin'Andriamanitra, tsy miasa ohatrany tamin'ny Petera, le fanamasina. Ary jamais hanindrina fony ny hafa iny teny iny, ary jamais hanindrina fonao deja iny teny iny havana. Tsy mila olona hiaro azy ny tompo, tsy mila olona hiaro azy ny tompo, fa mila olona hitsoro vavolombelona ny amin'ny famanavotana nataony ny tompo ry havanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary eto ry havana, mijery ny zava-misy eto amin'ity fireneny ity, tsy mahatafandrimandry ny zavatra misy ety
inona ny zava-doza ho hitatsika afaka 10 taona farafatarana 20 taona ny ty hoe islamisation de Madagascar ty tena zava-doza. Tompo moa mahafantatra izy ampanao politika napititra an'io fa tena hoe pira no varotra tanindrazana varotra fanany olona any am'devoly zay napititra an'io no ny resabola fa zao de fioatsika io ry havano rehefa tena hoe tsy manapa-kevitra ianao hiditra ny varavarany lanitra ka hoe hisakafo ny tenin'Andriamanitra hitandrina ny tenin'Andriamanitra ary hitory ny tenin'Andriamanitra sady tsy ataonareo silamo reo ianao ninina dolara ny ara tsy ataona silamo ianao a ary ianao koa mety ho lasany silamo sy ny fiemorana anirina ry havanao todika aminao sy efa mba hoe nandia niditra varavarany lanitra ny tompo ankehitriny de hoe teny aminao izy ataovy zava-dehibe amin'izay io sabatry ny fanahy io ataovy zava-dehibe ny teny akatoavy ny teny ary mijoro vavolombelona ny amin'izany Jesosy mpamonjy izany. Mijery nyty perikopy ty ry havana verenao Matthieu toko 4:20 sika voasa kely vetivety le hoe tsy mila piaro zany Jesosy tsy mila piaro fa vavolombelona no ilay vavolombelona no ilaina tsy piaro no iray. Jereo tsara eo amin'ny 3:17 de raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ary ataonao fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho de aniraka anjely tsy omby 12 legiona hoe ty amiko izy ankehitriny ary ataonao fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho de aniraka anjely tsy omby 12 legiona hoe ty amiko izy ankehitriny. Teny amin'ny Petera izy azarovanao zany raha tianao zavatra araka ny sitrapoko ianao mijoro vavolombelona amin'ny teny de ny sabatry ny fanahy fa zangy afaka mangataka amin'ny raiko anjely tsy omby 12 legiona. Fa lay ravana amin'ny resaka kely an'ity satria tsy mampino antsika fisiny zany anjely zany ary indraindray raha misy hevi-diso momba ny anjely fa inona ny zavatra lazain'ny tompo eto le anjely azony Jesosy atsony avy any an-danitra de afaka miantso izy 12 légions d'ange miaramila ry havana ny anjely ry havana amin'ny baiboly de tena hoe miaramila mahery vaika ohatra reny commando reny ny poziny ary mitondra sabatra fa tena mbola hevi-diso le filazana hoe rehefa miteny amin'ny olontsika ary iny de tena ohatra ny anjely kely mihitsy tsy miexiste zany anjely kely zany ao amin'ny baiboly ohatra reny commando reny le izy mitondra sabatra ary miaramila zany anjely zany ry havana afaka miantso aozy izy 12 légions d'ange ça fait entre 36 et 72 000 militaires entre 36 000 et 72 000 militaires en armes tondra armes zay le izy mpanjery zany 72 000 militaires zany varina nijery internet ry havana fantatrareo nisy miaramila mitafika malagasy en 2016 13 500 militaires tsisy dikan'izany ary 72 000 militaires ary jereo nge le afitsiko le 72 le anjely anankiray ao mpanjaka faharoa mba vakansy tsika de valapatra kely zay ty adiny kely sy lehibe nisy mpanjaka Sirianina nanafika any Ezekia de tena hoe kely sy lehibe satria marobe ny maramila n'le mpanjaka Assyrianina atsona hoe Sankeriba tena hoe kely sy lehibe zay le izy de eo de le Sankeriba zany sady midefieny Ezekia no tsy mitsahatra miteny ratsy an'Andriamanitra de jereo le mpanjaka faharoa toko 7:20 mpanjaka faharoa toko 7:20 sady fampaherezana atsika ao anaty problema zao ry havana
mpanjaka faharoa 7 amin'ny anaran'i Jesosy koa ankehitriny Jehovah Andriamanitra io mitaraina aminao aho vonjeo izahay amin'ny tanany mba hafantarany fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao dia ianao irery ihany Jehovah no Andriamanitra tinge zany ohatra ny Madagasikara zany hoe defien'ny Russie na defien'ny États-Unis ohatran'izany ity zavatra ity dia vonjeo zay Andriamanitra mba hafantarany tany rehetra fa ianao dia ianao irery Jehovah no Andriamanitra. Nenon'Andriamanitra vavaka Ezekia avana dia inona ny zavatra nitranga eo ambany eo amin'ny andininy 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny alin'io dia avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,000 amby 7 alina sy 1 hetsy tao atobin'ny Asirana. Nihaino vavaka Andriamanitra naniraka ny anjelin'i Jehovah izy olona miaramila 185,000 matya ndray alina. Tsy angano zany avana, tsy anganon'ny tolo ty fa baiboly zany zay le izy. Dia ozy izy le mpitoroteny anankiray zay anjely anankiray nafaty 185,000 miaramila Asiriana. Raha zany hoe 72,000 anjely alefan'Andriamanitra avy any an-danitra zany no mandringana un peu plus de 13 milliards d'êtres humains, c'est le double de la population mondiale. Zany ty ry havana ary azoko atao miantso an'ireo ho Jesosy tampetera azoko atao fa tsy nataony zany fa ho atsika ry havana ho atsika ny tompo tsy mila arovana fa mila ijoroana vavolombelona fa ho fampaherezana amintsika amin'ity resaka anjely ty dia Jesosy Kristy ato amin'ity Matthieu ty manazava fa sika rehetra dia meny anjely manana anjely mpiambina isika ary zay le fahamarinana fahatelo ho fampaherezana atsika ary io anjely miambina atsika io any an-danitra eo anatrehan'ny tavan'Andriamanitra io inona dikany eo anatrehan'ny tavan'Andriamanitra hoe miaino isan'ora isa minitra isa segondra zay afatry ny tompo hierovana anao. Ianao mila arovana fa tsy Jesosy mila arovana ry havana fa ianao mijoro vavolombelona. Ny ohatra farany ry havana eto am-pamarana verina Matthieu 9:9 sika Matthieu 9:9 dia tantaran'ilay lehilahy antsoina hoe Malko zany hitantsika tao amin'ny Jaune 18 teo ary mety misy Malko ato ry havana. Malko indray dia le lehilahy mbola tia ivelany vavahadin'ny lanitra nefa afaka miditra ary asaina hiditra ao amin'ny vavahadin'ny lanitra. Malko atia ivelany vavahadin'ny lanitra nefa asaina raha mety izy hiditra ao amin'ny vavahadin'ny lanitra. Le Jodasy efa zatra zany efa nare fa mbola nivelany fa Malko indray eo izy vao mahita amin'ny vavahadin'ny lanitra asaina izy hiditra. Ahoana moa no mahatonga hiteny an'izany avana? Ny zavatra lazainy eto dia hoe amin'ny 5:10 dia hoe arindro ny anankiray tamin'izay nomban'i Jesosy nanintsitra ny tany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompon'ny mpisorona be ary na afaka misofina. Araka ny voalaza teo anisan'le ekipa ny rahan'ny mpisorona be manao mission tsotro zao ity Malko ty tsy dia hoe misy fitiavana misy na hoe misy fahakalana Jesosy ohatra ny Jodasy ny Romana non fa hoe manao ny asany fotsiny izy dia tonga eo izy mamoaka sabatry Petera ikapa azy tena hoe ikapa azy anapadoa azy mihitsy eo ampiarovana an' Jesosy fa nafinaritra tenyle mpitorotena anankiray Petera nge ozy izy Petera nge mpanjono mpanarato fa tsy mpitana sabatra zay no natonga azy tsy natapadoa le Malko zay le izy fa pedy any izy na dia zany ary fa inony ty Malko ty
nanehoany Jesosy fahagagana nanehoany Jesosy fahagagana vao avy hatrany de mibedesiny Jesosy Petera de nalainy Jesosy sofiny malikoa de napetra le sofina de sitrana tamin'ny fanasitranana mahagaga ary fanasitranana teo ihany nahita an'le vavatin'ny lanitra maliko nahita le vavatin'ny lanitra maliko ry havana ary de zao mety niala tany am'izay tany mikazerina tany izy na ohatran'izany tsy nanapoan'izay zavatra zay fa zay le Andriamanitra miasa mandrak'androany manambara ny tenany amin'ny olona mbola tsy mahafantatra azy ary miantso azy ho amin'ny famonjena tsy misy maliko ato raha zay amin'ny lafiny zay satria sika rehetra efa nampahafantarana ny vavatin'ny lanitra io fa zao kosa misy maliko ato ry havana amin'ny lafiny hoe tongeto izy mitondra ratrapo mitondra fery anaty vokatry ny fiarahamonina vokatry ny fiaramiasa vokatry ny vie de couple vokatry ny vie familiale vokatry ny tantaram-piainana maliko feno ratra ao am-pony sy amin'ny fanahinao toe eona aminao ny tompo amin'izao maraina izao te eona aminao ny tompo amin'izao maraina izao te hanasitrana ny ferinao rehetra ary zany natongavanao eto amin'izao maraina izao velary eo natrehany zany ratrapo zany fery zany fa tiano fehezina izany ry havanao manontany anao ny tompo manontany anao ny tompo aiza ho aiza vavatin'ny lanitra ianao aiza ho aiza vavatin'ny lanitra ianao falin'ny tompo raha hoe teny averiny zao ka elaela natafititra olona ray vaovao amin'izany vavatin'ny lanitra zany ho aminao fahasoavan'ny tompo